Evoaka ho amin'ny rampitso alakamisy indray ny laharana vaovao ny gazety soa ny torohevitra ny lohahevitra samihafa no aroso atsika ho amin'izay rampitso izay ny santionany ho amin'izay lohateny misongadina izay ary no indro atolotra ho antsika. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao. Toy ny mahazatra isaky ny alakamisy dia ivoaka indray rapitso ny gazety soa laharana fa 400 ka itoy izao indray ary ireo andinindin-dohateny mety ho hitanao anatin'izany. Ny sehatry ny lamaody dia hitondrana aminao ny combinaison izay tena mety sy mendrika tokoa amin'izao andro miatomboka ho mafana izao. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana indray dia ny fahasalaman'ny ireo izay mbola tsy fantatrao no entin'ny soa ao anatin'ity laharana ity. Eo ihany koa amin'ny teny frantsay kosa ny hoe avau-pied. Ankoatr'izay ny sehatry ny sosialy dia iresahana ireo vaovao mahaliana maro maneran-tany toy ny hoe any Frantsa mety ho amidy atsinjarany indray hono ny fanafody atoato. Eo koa ny tantaran'ny ady lehibe faharoa 70 taona aty aoriana. Ao ihany koa ny momba ny any anabakabakany izay ampahafantarana antsika ny momba ilay planeta mavokely. Ho hitanao anatin'ity laharan'ity ihany koa ny pejy manokana momba ny sakafo izay ahitanao ireo karazan-tsakafo vaovao indray atolotry mamasoa. Andinindin-dohateny ihany ireo fa ao anatin'ny gazety soa izay ivoaka rahampitso maraina no ahitanao ny lahatsoratra maro rehetra izay tena ankafizin'ny mpianakavy tokoa ao amin'ny gazety soa. Ini sariny ihany koa tompolazy tokoavy no isarahantsika tamin'ity takariva ity isan'ny nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny raharaham-pirenena ny amiral Ratsiraka ary nanamafy ny tokony anatanterahana ny fionana tampony ny tenany ankoatran'izay ny akony zava-dranga ataony Ozobe tao dia notazomin'ny zandarmariam-pirenena Andriamatoa Joseph Yolande Antony ny fitarihana ny olona ekioma voaroreo ao anatin'izay raha zay moa ny lehilahy. Ho amin'ny rampitso indray tompolazy tompokavy ny fotoana antsika manaraka amin'ny 7 ora hariva dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'izay indray ary veloma.